Manahoana daholo ny teny rehetra dia samy manana ny harena sy ny kolontsaina ao ambadika avokoa. Ary samy manana ny maha izy azy izy ireny kanefa mahagaga fa misy itoviana ihany koa. Raha raisitsika zao ny teny malagasy dia maro be ny teny hafa izay mitovy amin'ny teny malagasy. Raisitsika ohatra zao ny teny arabo. Rehefa mitanisa ny andro fito ao anatin'ny herinandro zareo arabo dia hoy izy ireo hoe elatininy, eltarat, elarba, 𝐅𝐀𝐍𝐃𝐀 𝐅𝐿𝑍وما 𝐅𝐿sabat 𝐅𝐿ahad. Tseninareo hoe mifanakaiky amin'ny teny malagasy ve? Satria isika malagasy tokoa rehefa mitanisa ny andro fito ao anatin'ny herinandro dia hoy isika hoe alatsinainy, talata, alarobia, alakamisy, zoma, sabotsy, alahady. Tsy izay ihany anefa fa misy fanakaikezana amin'ny teny arabo ihany koa ny teny malagasy rehefa manisa. Satria ry zareo arabo manko rehefa mamaky teny dia avy aty ankavanana no mandeha mianavy. Rehefa manisa isika malagasy dia hita taratra kely zany satria raha ny taona izay diavintsika zao. Dia rehefa vakina izy amin'ny teny malagasy dia hoy isika hoe 2024. Zany hoe avy aty amin'ny farany havanana zany isika no mamaky azy ka mandeha mianavy. Raha vakina amin'ny ankavia miankavanana manko dia manome zany hoe 2024. Tsy ny teny arabo ihany anefa no hitoviany teny malagasy fa misy teny hafa ihany koa izay mifanakaiky amin'ny teny malagasy. Raisitsika zao ny teny anglisy. Raha jerentsika ny voambolana izay ampiarina eo amin'ny sehatry ny fampianarana dia betsaka amin'izy ireny no mifanakaiky amin'ny teny anglisy. Ohatra hoe school mitovy amin'ny hoe sekoly, pen mitovy amin'ny hoe penina, book mitovy amin'ny hoe boky. Ao anatin'izany ihany koa ohatra ny hoe chalk izay mifanakaiky amin'ny hoe tsoka, slide mitovy amin'ny hoe slaitra, avy amin'ny teny anglisy avokoa no ny avian'ireny teny ireny. Tsy miteny ampiasaina eo amin'ny sehatry ny fampianarana ihany no hitoviany teny malagasy amin'ny teny anglisy fa mifanakaiky amin'izay ihany koa ny teny izay ampiasaina voambolana eo amin'ny kristianina. Ohatra hoe devil dia mitovy amin'ny hoe devoly, Bible mitovy amin'ny hoe baiboly. Eo ihany koa ohatra ny hoe hell izay mifanakaiky be amin'ny hoe elo. Nahoana re no dia mifanakaiky be toy izany ireo voambolana ireo? Ny tantara no manazava izany. Taloha fa izany tsy mbola nisy ny fampianarana tamin'ny endriny ara-dalàna teto Madagasikara fa ny natao hoe fanabeazana fahiny dia tsy inona akory fa ny fankatoavana ny ray aman-dreny, fitenenana amin'ny fiteny mendrika sady manaja, fanajana ny hafa, fitandrona ny fihavanana ary fanaovana ny zavatra rehetra mba tsy hananana tsiny eo amin'ny fiarahamonina. Rehefa tonga teto Madagasikara ireo tatsambo arabo hatramin'ny taonjato faha 112 dia niezaka izy ireo napiditra ny finoana silamo teto Madagasikara ka ny fomba nanaovan'izy ireo izany dia tamin'ny alalan'ny fananganana natao hoe kotaba izay tsy inona akory fa sekoly koranika nampianatra ny fomba fanisa sy nampianatra ny fomba fanoratana. Dia tao anatin'izany no ny avian'ny teny malagasy voalohany ny soratana fantatritsika amin'ny hoe sorabe. Ny teny anglisy kosa dia mazava raha toka misy ifandraisana amin'ny teny malagasy eo amin'ny sehatra ny fampianarana sy ny sehatra ara-pivavahana satria ilay misionera anglisy antsoina hoe David Jones avy ao amin'ny LMS no nanangana voalohany ny sekoly teto Madagasikara ny 9 ny volana Desambra taona 2025 niaraka tamin'ny radama voalohany. Izany ara no manazava hoe nahoana ny teny malagasy no misy ifandraisany amin'ny teny arabo sy ny teny anglisy. Sombiny ihany anefa izany fa misy maro ny tantara izay mbola tsy voatanisa teto androany. Tsy mba toy ny loharano vozy tsiritra fa fary fotsy fanalahetaheta ihany ny zavatra natolotra antsika teto amin'ity toeran'ity androany. Makasitraka antsika rehetra ny haino mirary soa indrindra veloma daholo tompoko.